Anio Alahady Fatelo amby volana May taona 2024 Alahady Pentekosta izay atserovantsika ny nilatsahan'ny Fanahy Masina voalohany tamin'ireo apôstôly ary anovantsika fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Aokary isika riavako hiara-hitsangana anao ny hira faneva ny 20 taona ny sondaparitany Antananarivo andrefana ka ny andininy voalohany no iraintsika. Rena tsara amin'ny finona misikina erika andeha mijoro tanuka zavela nyasa Fanompoam azawa malaina fa andeka mazuturu saureno tatitiu ni finuna mampiasa ni urena keitiu kadema eresiana saureno tatitiu ni finuna mampiasa ni urena keitiu kadema eresiana. Dia aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay alohan'ny seza fiandrianany avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Andeha isika riavana hideran'Andriamanitra sokavantsika ny bokin'ny Apokalipsy toko 2 ny ndininy 7 dia mitsambikina amin'ny andininy 20 tapany 2. Vakitsika rehetra miaraka amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaeta ary izay mety aoka izy isotro mamem-pona amin'ny ranonaina. Eny, afanganao. Amen. Avia Jesosy Tompo. Amen. Hira 5:7 ny andininy voalohany sy ny 3 no ho iraintsika. Mivavaka sika riavana. Isaoranay ianao Andriamanitra, isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao.
mitory ny fahagagana ataonao tokoa ny olona fa mahagaga loatra ny asanao dia ny nandatsahanao ny Fanahy Masina ary fantatry ny fanahinay tokoa izany. Tompo, tena faly izay ary fifaliana ho anay manokana ny ahafahanay mankalaza sy manome voninahitra anao amin'ny toerana rehetra izay misy anay ankehitriny. Mino izay fa amangy anay ianao, hiasa ty anatinay ianao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, hiavozanay amin'ny asa tsara amin'ny fanomponanao, iorenanay amin'ny finoana marina. Dia amindra fo aminay tsirairay avokoa ianao, amela ny elokay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Dia noho ny anarany ihany no anandratanay izany vavaka fiderana izany. Amen. Aza ho toerana ianareo ry havana. Hira ataontsika ry havako dia alohan'ny naovana ny sekoly Alahady. Ny sekoly Alahady izay anatanteraka ny anjara fotoanany dia hitsangana avokoa ianareo mpianatra sekoly Alahady rehetra, ny mpiandraikitra, dia ny hira fa 500 no ndeha ataontsika. 500 ny andininy voalohany ihany. 500 ny andininy voalohany ihany. Ry Jesosy zokonay eo, misaotra anao izahay fa mbola nomenao indray izao anjara fotoana ny sekoly Alahady izao, dia angatahanay ny Fanahy Masina mba hiasa aminay tsirairay avy ka mba hompiany mpakatoa izahay. Ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Petraka isika. Kafia ny baibolintsika ao amin'ny Koritiana 2 toko 7 andininy 17 tapany B. Koritiana 2 toko 7 andininy 17 tapany B. Rehefa hita dia irahana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izay toeran'ny fanahin'ny Tompo no itoeran'ny fahafahana. Ary izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo no itoeran'ny fahafahana. Fantatsika tsara ry mpianatra sekoly Alahady fa i Abrahama dia natao hoe rain'ny mino na rain'ny maro, ary izy dia nanana fifandraisana feno tamin'Andriamanitra sady itoeran'ny fanahin'ny Tompo. Nefa mbola nozahan'Andriamanitra toetra ihany izy tamin'ny alalan'ny Isaka zanany, sady mbola nangatan'Andriamanitra atao fanatitra ihany i Isaka tamin'izany fotoana izany. Dia tsy nisalasala nefa izy fa nanatanteraka ny baiko. Rehefa tonga ny fotoana dia nanamboatra ny fatana izy ary dia nanintsitra ny tanany, napetrany teo amboniny moa izany Isaka. Kanjo nisy fahagagana, nisy anjeliny teny taminy, ary nahazo fahafahana izy tamin'izany fizahatoetra nahazo azy izany, satria nanaiky ny asan'ny Fanahy Masina izy,
andenge no tsika ity tantarakely ity e. Nisy tanàna anankiray mbola mpanjaka no nitondra tamin'izany fotoana izany tao amin'ny toeran'io. Dia nampivoron'io miaramila rehetra tao an-dapa izy. Rehefa izany dia hoe enjehana ny olona mivavaka. Ary rehefa enjehana ny olona mivavaka dia nanatanteraka baiko avy hatrany ny miaramila. Rehefa nandeha ny miaramila teny an-dalana dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy nivavaka. Ary tonga dia nosamboriny ilay lehilahy ka niteneny hoe ialahy mbola mandeha mivavaka ihany nefa efa hoe tsy mahazo mandeha mivavaka. Dia tsy niteny ilay lehilahy fa hoe ndao hoe lahy ho any amin'ny mpanjaka. Dia nentina tany amin'ny mpanjaka raha lehilahy. Ary rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka raha lehilahy dia tezitra mafy ny mpanjaka nahita anazy hoe mbola mivavaka nefa tenenina hoe tsy mahazo mivavaka. Dia nanontany ny mpanjaka hoe fa maninona ianao no mbola mivavaka? Dia hoy raha lehilahy, i Jesosy Kristy no tokony ekena fa tsy ny olona. Dia tezitra mafy ny mpanjaka ka hoy izy ampivorio ny vahoaka dia omena an'ilay io ny sazy sahazazy. Dia tonga ny vahoaka. Ary rehefa tonga ny vahoaka dia nanontaniana ny heviny ka hoy izy io lehilahy io dia tratrantsika mbola nivavaka ka inona ny sazy ataontsika aminy? Dia hoy ny vahoaka amideo ny fananany e. Hoy ny hafa ataovy sesitany e. Hoy ny sasany zarazarao ka drao mandra-pahafatiny izy. Ary ny hafa tapao ny lohany. Rehefa izany dia tapitra ny fitenenan'ny vahoaka. Ary dia nitsangana kosa ilay mpiara-mivavaka taminy ka nanao hoe raha midinareo ny fananany dia lasa tonga sakaizany daholo ireo mahantra rehetra ireo. Raha alefanareo sesitany izy dia lasa namany daholo ny any rehetra any. Ary raha gadrainareo izy mandra-pahafatiny dia mbola hitoro filazany tsara ihany izy any amin'ny fonja any. Ary raha tapahanareo ny lohany dia misokatra ho azy ny lanitra. Dia nangina tsy nahaleo intsony ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra satria nitoeran'ny fanahin'ny tompo ireo dia nitoeran'ny fahalalana ihany koa. Ry mpianatra sekoly Alahady, izao no lazain'ny tompo ka noho izany avelao ihany izy amin'izao fa na inona ny zavatra miseho eto an-tany dia izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Korintiana 2:7-7 tapany B. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny hira fa 7:7 ry fa nanao ataontsika 7:7 ny andininy voalohany ihany mialohan'ny tsangana ny tompony anjara amin'ny vavaka sy ny soratra masina. Falo amby 7:7 Andriamanitra taio ny miaino ny tsy manao vavapoana azo ny iriny.
mbola hiaraka hivavaka sika riavana ry Andriamanitra rainay izay an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay hamaky ny teninao izay ankehitriny ny teninao izay fa nilony tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao izay mahavelona anay ary maharitra mandrakizay koa mangataka ny Fananao Masina izahay hanala ny feo rehetra izay tsy avy aminao ka ampifantoka anay tsara amin'ny teninao mba hampiorina ny finoanay no ny herin'ny Fananao Masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky sy hain'ny soratra masina sika tompoko. Sokafo ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Ezekela. Ezekela toko faha 6 andininy faharoa amby 20 ka hatramin'ny faha 30. Ezekela toko faha 6 andininy faharoa amby 20 ka hatramin'ny faha 30. Rehefa samy nahita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no hanaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo, ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah, ho Jehovah Tompo, rehefa miseho masony eo masony aho amin'ny ataoko aminareo. Fahalaiko avy amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka ho entiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko aminareo ny fon'ny vato ka omeko fonofy ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo handeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy, ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo ary izao Andriamanitrareo, ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Amen. Ho tohizantsika ny famakiana ny teny filazany tsara no soratan'i Jaona toko faha 12 ka ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 15. Jaona toko faha 12 ka ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 15. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa raha tonga ny fanahy amin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteno azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy akalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka nambara izany aminareo. Izany rehetra izany nanana ny ray dia ahy avokoa, ka izany no ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Amen. Faranana ny famakiana soratra masina, izany dia hitanareo amin'ny Korintiana voalohany toko faha 2 andininy 1 ka hatramin'ny faha 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao koa raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy vao omby tamin'ny hazo-pijaliana. Ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be, ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Amen.
ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana amen. Hitsangana ry havana anao ny hira firana fanampiny faefatra, firana fanampiny faefatra ka ny andininy fahatelo mialohany anambarana ny afatra avy amin'ny tompo. Ry fanahy eo meteza mba handrainay ho mpianatra ao. Toerana riavana ampifaliana tanteraka no arabanantsika rehetra mahatratra ny andro Pentekosta. Eny fa na dia tsy afaka mivoaza ny fiangonana amin'izao andro lehibe sy miavaka amin'ny fiainantsika kristianina izao, fiainan'ny fiangonana, dia mbola fifaliana ho antsika amin'ny fampiarahaba na tratra izany andro lehibe izany, ary dia ho aminareo, ho amin'ny fanahinareo ny fanahin'ny tompo. Andeha aritsika aloha fampiarahaba e, dia izao no ataontsika averinareo izay teneniko manao hoe arabaina tena sahy fanomena ny fanahy, izay masina sarobidy mampitraka tsy ho kivy. Dia izay mihitsy, izay zany ho jerentsika riavako fa ny herin'ny Fanahy Masina io no zava-dehibe indrindra, fanomezana lehibe indrindra omen'ny tompo antsika. Andao a sokavantsika ny filazantsara nosoratany Jaona toko 5:20 ny 2:12 hatramin'ny 5:20. Jaona toko 5:20 ny 2:12 hatramin'ny 5:20. Io tenin'Andriamanitra io ry havako, tenin'i Jesosy Kristy dia tao anatin'ilay dindinika faraparany, afatra sy fampahirezana farany zany mialohan'ny afatesany. Ary rehefa miteny zany hoe afatra farany dia tena afatra manan-danja, zava-dehibe tokoa indrindra amin'ny fiainan'ny mpianatry ny tompo ary amin'ny fiainantsika koa ankehitriny. Inona no ambarany eo? Hoy izy hoe mbola manana zavatra maro azaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Mampahery izy nefa koa mafantatra hoe mbola malemy reto mpianatra reto, mbola tsy mahazaka zavatra maro. Fa ny fampanantenana nefa dia izao, ho tonga ny Fanahy Masina. Iza ary io Fanahy Masina io? Dia io ilay ambarany hoe raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridaranareo ho amin'ny marina rehetra. Ny Fanahy Masina ve? Fanahin'ny fahamarinana. Izay no anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy eto. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana izao dia afafa eto amin'ity izao tontolo izao tia ny ilainga. Eniky ny tsy fahamarinana ny tany ary tena safitry ny lainga ny tontolo izay ainantsika. Ary dia tsy fantatry ny olona intsony no marina, inona ary no marina? Soa ihany fa nomena ny fanahin'ny fahamarinana.
Fanahy fahamarinana izay hitari-dalana ny olona ho amin'ny marina rehetra, ampafantatra ny olona ny tena marina. Tena marina ny amin'ny ahoana moa? Ny marina momba n'Andriamanitra, ny marina momba ny olombelona, ny marina na amin'ny fiainana izao tontolo izao. Ampafantarin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina ny marina. Marina momba n'Andriamanitra. Fa iza moa Andriamanitra? Iza Andriamanitra? Ny ankamaroan'ny olona dia mino an'Andriamanitra. Fa samy hafa ny Andriamanitra inoana. Ny Andriamanitra inony hafa akoatra ny finoantsika kristianina dia Andriamanitra foron'ny saina. Rehefa misy zavatra tsy takatry ny saina dia mametraka Andriamanitra eo. Ohatra hoe tsy takatry ny saina ny fiainana, ny fandehan'ny vokatry ny tany sy ny sisa dia apetraka eo zany hoe misy Andriamanitra momba n'iny manokana. Na hoe ny tsy fahasalamana dia misy Andriamanitra izay foronina ihany koa dia apetraka ho Andriamanitra mikasika an'iny. Fa ilay Andriamanitra marina izay ambaran'ny Fanahy Masina dia ilay Andriamanitra manambara ny tenany ao amin'ny Jesosy Kristy ary miasa amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Izay ny fahamarinana. Dia hoy isika hoe ilay Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra. Betsaka ny ry havana ny tsy mino hoe ary tsy mahatakatra mihitsy izany mahandriamanitra n'Andriamanitra izany sy ny fombany, ny asany teto amin'izao tontolo izao dia ny asa mpamonjeny. Tsy mahatakatra ny herin'Andriamanitra sy ny voninahiny. Dia tsy takany ny atao hoe krismasy. Hoe teraka izany Andriamanitra izany tonga olona. Toy hoe aiza nisy Andriamanitra tonga olona? Tsy fantany izany fahamarinana izany. Tsy fantany ny atao hoe Paska. Hoe ilay Andriamanitra maty teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotan'ny olona ary nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana. Tsy hainy izany fahamarinana izany. Ary mainka moa tsy fantany koa ny atao hoe Pentekosta. Hoe ilay Andriamanitra tonga teto amintsika tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina dia manamaivana an'izany andro Pentekosta izany. Ary lazaina hoe mankalaza Pentekosta ny olona miomana ny amin'izany dia inona ny tena ao an-tsaina izao tontolo izao? Miomana ny alatsinain'ny Pentekosta izy. Izay andro anaovana fitsangatsanganana na anaovana fety. Fa tsy fantany ny momba n'Andriamanitra hoe io Andriamanitra io dia tonga teo amin'ny olona ary nandatsaka ny fanahiny onina sy toetra eo amin'ny olona. Ry havana, ny Fanahy Masina dia fanahin'ny fahamarinana mampahafantatra antsika ny marina momba n'Andriamanitra. Fa ny Fanahy Masina fanahin'ny fahamarinana dia mampahafantatra antsika koa ny marina momba antsika olombelona. Iza moa isika? Isika ilay olona noforon'Andriamanitra nefa nanota nandika ny sitrapon'Andriamanitra dia tafasaraka taminy. Mpanota isika izany. Isika izay mireharefa mahay ny zavatra rehetra. Ary voatsela kory isika ny nahita sy ny reharehana fantatra hoe misy indray ny olona tonga mandeha any amin'ny planeta Mars any dia miandrandra an'izany izao tontolo izao. Fa mahery tsika e, mahay tsika e. Kanefa tsy fantatry ny olona fa malemy izy. Voafetra ihany ny heriny, ny fahalalany, mila famonjena izy vao afaka tonga eo amin'Andriamanitra. Mila ny Jesosy Kristy izy ary mila ny Fanahy Masina izy. Ny fanahin'ny fahamarinana no mampahafantatra antsika izany marina momba antsika izany. Fa
fa sika mila mpamonjy ary mitodika amin'Andriamanitra tsika, miverina amintsika zay tsika vao ahery. Zao fotoana zao dia fantatsika tsara ty aretina zay mbola tsy tena ahitana fanahy fanity, samikaroka daholo moa ny zanak'olombelona. Be inona ary no tena fanafody? Dia andaotsika aloha hanao vaksiny fa tsy tena fantatra marina. Ry havako, iza ny tena manasitrana? Jesosy Kristy ny tena manasitrana. Nitondra ny aretintsika izy ary ny diakapoka taminy no manasitrana ny aretina rehetra. Fa ny aretiny zany nara-batany zany nara-tsaina indrindra ara-panahy izay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Fanahy fahamarinana mampafantatra momba an'Andriamanitra, momba antsika olombelona, fa zany marina zany dia voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny soratra masina. Dia ahoana ary? Ahoana no azahoantsika mahafantatra sy miaina ny fahamarinana ambaran'io soratra masina io? Dia izay ilay ambara eto hoe mila tarihan'ny fanahy masina isika, dia ilay fanahin'ny fahamarinana. Fa ny fanahy masina ihany no mampisy dikany sy mampisy hevitra ny tenin'Andriamanitra mba tena ho tonga zava-misy hiainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Io fanahy masina io no ahafantarantsika ny hevitra ny tenin'Andriamanitra. Ary zany ankery mahatonga ny tompo miteny hoe mbola manana zavatra maro lazaina aminareo fa nefa tsy zakanareo ankehitriny e. Mbola tsy zaka satria mbola tsy tonga ny fanahy masina, mbola tsy takatry ny mpianatra tsara ny hevitra ilay famonjen'i Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana, ary mbola tsy ho tahaka any koa ny hoe izy no antson'Andriamanitra ho fiangonana, hitory ny filazantsara eto amin'ity zao tontolo zao ity, mety hiara-ny fanenjehana maro samihafa. Mbola tsy tahaka an'izany. Fa rehefa tonga ny fanahy masina, voafantan'izany ary io fanahy masina io no mampafantatra antsika sy mampiaina antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny teniny ray, Andriamanitra ray tany amin'ny fanekena taloha tany dia voasoratra tamin'ny tany amin'ny vato fisaka. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia nambara ny vavany zany rehefa nitory teny tontolo eny izy, voasoratra ihany koa moa zany ato anatin'ny ity baiboly ity. Fa ny tenin'ny fanahy masina dia io ilay miteny ao anatintsika, ary io no manome herentsika, io mampatsiahantsika ny tena marina, dia ahafahantsika miaina amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ry havako, angatao isan'andro ilay teny, ilay fanahin'ny fahamarinana, fa tsy milaza zavatra hafa izy, fa zay efa reny no ambarany. Dia ny tenin'Andriamanitra ray, ny asan'i Jesosy Kristy sy ny famonjeny ho antsika tsirairay avy. Fa raha izay ny fanahin'Andriamanitra, fanahin'ny fahamarinana lazainy eto mitaridalana, dia inona koa no asa zay asongadiny Jesosy Kristy lazainy ampianatra eto? Dia hoy izy eo amin'ny 4:40 hoe izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Ny fanahy masina dia mankalaza an'Andriamanitra, mankalaza an' Jesosy Kristy, mankalaza an'Andriamanitra zany ny fanahy masina, zany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra na hoe manome voninahitra an' Jesosy Kristy. Ry havako, ny olona manana ny fanahy masina koa dia mandeha ho azy zany ny fiainany, maninona koa izy? Mankalaza an'Andriamanitra koa izy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainany manontolo. Be ny olona ry havana manao tsinotsinona ny asan'izany Jesosy Kristy zany. Indrindra moa raha sendra zavatsarotra izy hoe aiza koa izay famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy e? Mamaly vavaka ve zany Andriamanitra zany e? Raha mihaino sy mamaly zany maninona tsika no tahaka an'izao e? Manao tsinotsinona ny asan'i Kristy. Ary misy arana mivavaka ihany, dia manakona ny Kristy izy, tsy mahay mankalaza ny Kristy izy,
fa inona no ankalazany? Ny tenany, ny voninahiny, ny fahefany sy ny maizy azy no ankalazainy, na koa izay mpitarika azy ara-pivavahana. Inay ranona ny tena mitarika anay amin'ny fivavahana, iny mihitsy ny tena ankalazainay, na ny antoko-pivavahana izay misy azy, iny ny veriny fa zava-dehibe, ary iny ihany no marina fa ny hafa diso. Dia mankalaza an'ireny izy, mankalaza izay mety ho fahombiazana izy. Ry havako, rehefa manana ny fanahy masina tsika, iza no ankalazaintsika? Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no ankalazaintsika, arak'ilay teny teo hoe izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambary zany aminareo. Izany hoe ny fanahy masina zany, io fanahy masina io mitarika amin'ny olona mba handray ilay asan'Andriamanitra, satria izay ilay ny ray sy ny fanahy masina atao amin'ny Jesosy Kristy, handray avy amin'ny ahy izy hoy izy, dia nandray ny hery, ny fahefana, ny voninahitra, ilay fiainan'Andriamanitra mihitsy ny fiainan'ny fanahy masina. Ka ny olona izay mandray ny fanahy masina ihany koa zany, mba hahatonga azy tena ankalaza an'i Jesosy Kristy, dia mampiseho ny asan'i Jesosy izy, mampiseho ny fiainan'i Kristy izy, tsy manafina izany izy amin'izay rehetra tanterahany. Ry havana malala eo amin'ny tompo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tena andrasan'Andriamanitra amintsika kristiana dia ny ankalaza an'i Jesosy Kristy, ankalaza an'Andriamanitra, ny voninahitra an'Andriamanitra. Ary inona no hanomezantsika voninahitra azy? Ny fiainantsika manontolo, ny asantsika rehetra, tsy ho takony izany. Ary ny tenantsika mihitsy no atolontsika tena ho fankalazana azy. Fa raha mandinika n'izao andro Pentekosta izao antsika ry havako hoe, ny Pentekosta dia efa nisy tany amin'ny fanekena taloha zany, fa andro lehibe tamin'ny jiosy ny Pentekosta, isany anankiray ny Paska, dia ny andro ny taberna kely dia ny Pentekosta. Hitantsika izany amin'ny Deuteronomia 4:20. Fa inona moa natao amin'izany andro Pentekosta izany? Ny fanaterana ny voaloam-bokatra. Fanaterana ny voaloam-bokatra ho fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa no andrasan'ny tompo amintsika ankehitriny, mankalaza Pentekosta, mila feno ny fanahy masintsika, dia ny tenantsika mihitsy no atolontsika voaloam-bokatra eo amin'ny tompo. Manaraka an'izany ny asantsika, ny fiainantsika rehetra. Ary ny andrasan'ny tompo amintsika koa dia ny andeha amin'ny fahamarinana. Fa isika mihitsy no vavolombelona izany hoe Andriamanitra marina izany, marina amin'ny fitantanana izy, marina amin'ny lalana izy, marina amin'izay nataony rehetra izy ary tsisy lainga ao aminy. Dia mijoro ary ry havako amin'izany fahamarinan'Andriamanitra izany, ary meteza mankalaza an'Andriamanitra isan'andro. Amen. Favaka isika ry havako, napetraka ao eto amin'ity zao tontolo zao ity izay Andriamanitra, ary marobe ireo fampianarana, ireo feo izay heninay toa marina, nefa koa mamitaka anay. Misaotra anao izay fa nomenao ny fanahy, dia ny fanahy ny fahamarinana, efa nampanantenanao zany, nomenao ny mpianatra ary omenao izay mino anao rehetra. Misaotra Tompo fa izany no ahafantaranay ny marina momba anao Andriamanitra, momba ny asa-pamonjena izay ny tanterahanao,
izany no afantaranay ny marina momba n'izao andro pentekosta izao dia ny orenan'ny fiangonana voalohany ary ahatonga anay koa tena ho vavolombelon'ny fahamarinanao ahatonga anay ho mpankalazanao amin'ny fiainanay manontolo amin'ny asanay rehetra fanahy masina tsy hainay ny mandeha amin'ny herin'ny tenanay fa mankasitraka ny amin'izay fiasanao ary milanao isan'andro zahay hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra ka mba tsy ho diso ny lalana izay alehanay ny safidy izay ataonay isan'andro ary tsy ho diso ny fiainanay fiangonana fa izotra amin'ny lala marina izay efa kinendrinao anay izahay marobe ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainanay ao ny fahoriana amin'ny endriny samy hafa ankehitriny fantatra nefa fa rehefa ao aminao izay dia tafiditra amin'ny fanjakanao dia ilay fanjakanao amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahamarinanao amin'ny fanahy masina koa ampio izay tompo ahikatsaka izany fanjakanao izany isan'andro araka ny teninao hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampo anareo ny zavatra rehetra ny olana ny aretina ny tsifisiana ny zavatsarotra rehetra lalovana tompo hainao izany fa ny fifalianao anay dia izay ao aminao ny fanahiana ny tahotra efa nyteniko ianao aza matahotra misaotra fa ao aminao ihany ary amin'ny alalan'ny fanahy masina no manala an'izany rehetra izany dia hitanao koa ireo trosa samy hafa izay mianjady sy mamatotra ny fiainany maro ankehitriny no ny fahasarotan'ny fiainana izay tsy hahafahana miatrika ny didy samy hafa tompo anala sy hanafaka anay amindreny ianao matoko izay fa ireo manamanjo ampahirezinao manokana ny marary hovanginao ampioreninao amin'ny finoana ao ihany koa ireo mpisehatra anatin'izany fahasalamana izany na ny dokotera izany na ireo mpitsabo ara-pahasalamana na ny fianakaviana izay mitsabo dia hiandanianao sy hoarovanao izy ireny ary ampahirezo amin'ny alalan'ny fanahy masina fa indrindra tompo ity firenena ity ankinonay ho pelantananao miasa ianao fanahy masina anala izay tsy ankasitrahana any am-po any an-tsaina mampanana ihany ny fanahy mamitaka rehetra esory aminay izany tompo voka ny fanahy ny fahamarinana no hitarika na ho an'ireo mpitondra anay izany na ho anay vahoaka rehetra dia vonjeo ity firenena ity eny vonjeo izao tontolo izao ahafantatra ny marina momba azy fa tsy mahavita teny izahay fa milanao Andriamanitra oka ny fanahinao ampitodika anay eo aminao Jesosy Kristy eo ary mivavaka manokana ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manomboka amin'ny filoha izay mitondra anay ireo mpiandraikitra fohibe sy ny birao fohibe ary ny kristianina rehetra tompo malalo ny fanahinao reriny ny fanahin'ny fahamarinana ny fanahy mahery no ameno anay andehananay sy itsoroanay vavolombelona indrindra raha hiomana ny amin'ny sinôda lehibe izahay dia mba ho tanteraka soamantsara izany araka ny sitraponao Andriamanitra ny vavaka rehetra izay sandratray tompo dia ombonanay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe rainay eo izay any an-danitra mba masinana eny anaranao ho tonga eny fanjakanao atao eny ny sitraponao hoe ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay ny izay anna sahaza ho annay ary mamelany elokay ilanay izay meloka taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy manafanay amin'ilay ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ndao arysika ry avy nitsangana aneo ny finoantsika izao dia iombona isika amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika rarana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izany alay tokana tompontsika
izay nitorotoroana tamin'ny Fanahy Masina, nateraka Maria Virjine, nijala nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra manendanitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raitsotoa, avy any meviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny Fanahy Masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petrahy ianareo ry havako. Tonga anatin'ny fanarahana ny raharan'Andriamanitra sika ry havana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatratra izao andro Pentekosta izao, amin'ity taona 2024 ity. Fa hoy ny soratra masina, fa raha tonga fanahy fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Filazantsara ny Jaona 5:5. Misaotra ny tombo isika niatrika ny herinandro Fanahy Masina, ankasitrana isika sampana sy fikambanana tamin'izany. Mifampitondram-bavaka hatrany isika mba samy arovan'Andriamanitra. Mitohy hatrany ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny komitiny akany, koa isaorana ny fifanoanantsika fiangonana amin'izany. Toy izany koa ny asa fanitarana, misy ny valopy ezaka fanitarana ka mpaherezana isika amin'izany. Ny kavain-tsainga ihany koa dia misy ny valopy pahasoavana. Koa entanina isika fiangonana vita batisa, noraisina mpandray fanasany tombo, ny loholona sy dekônina, ny vita mariazy sy izay nandray fahasoavana samihafa mba handray valopy ary handrotsaka izany aty amin'ny fiangonana. Nodimandry teo amin'ny 20 taonany Ramatoa Rasoambolanoro lalan'ny Rina Sabinina, hoy ny vadiny Ranaipsona. Vita ny sabotsy 20 mety eo ny fandevenana. Nodimandry teo amin'ny 21 taonany Andrea Tsilavo Rakotobe Martin Fabrice, hoy ny ray aman-dreny Andrea Tsilavo Narivo Vonjiniaina Martin. Vita ny alarobia teo ihany koa ny fandevenana. Nodimandry teo amin'ny 20 taonany Ravosolo Zanina, hoy ny ray tapo Razanajavy Juliette Menatayavy. Vita ny alarobia teo ny fandevenana. Nodimandry teo amin'ny 27 taonany Ravoamananoro Lalao Ester, hoy ny vadiny Rasamizavy Daniel. Vita ny alarobia teo ny fandevenana. Dia mampahery ireo afatsika manamanjoa isika ary mitondram-bavaka mandrakariva ho azy ireo. Voaray ny rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina, ho an'ny fiangonana, ho an'ny fanitarana, ho an'ny kavain-tsaingy, ho an'ny VFL. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezan'ny tompo zafikely sy ny fiarovan'Andriamanitra tamin'ny aretina maro. Farasa avy amin'ny tompo vavy Ravosolo Zanina 20,000 ariary. Farasa avy amin'ny fianakavian'ny tompo vavy Ravoamananoro Lalao Ester, ho an'ny fiangonana 10,000 ariary, ho an'ny FDL 5,000 ariary, ho an'ny FMMZ 5,000 ariary, ho an'ny sekoly alady 5,000 ariary, ho an'ny SVM sy Alpha 5,000 ariary, ho an'ny SLK 5,000 ariary, ho an'ny katekomena fiorenana 5,000 ariary. Ampahafantarina isika fiangonana dia nyzao sady fa amin'ny fahen'ny volana jona izao ny voka-dehiben'ny fiangonana miomana ho amin'izany isika fiangonana rehetra. Tapitra raha ran'Andriamanitra misaotra antsika rehetra ny aino hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Natanteraka ny rakitra isika ry havana ny rehefa 7:20 ndeha ataontsika 7:20 ny andon'ny maraina latsaka ao an-tsary ka mamelona ny maina izay maniry rano be.
oka hitsangansika riavana manolotra ny rakitra andray nitsodrano aorian'ny tsodrano dia ny antema fahinina ambin'ny folo no iraintsika antema fahinina ambin'ny folo vavaka isika misaotra tompo fa afaka manolotra vola ho anao izahay ampandrosoana ny asa fitoriana ny filazantsara ary ny tenanay mihitsy koa no atolotray ho fanatitra velona sy masina ary ankasitrahanao eo anatrehanao atolotray anao ny fifaliana mitafotafo aty anatinay raisy tompo ary iombonanay koa zany amin'ireo izay nanolotra rakom-pisaorana rakom-boady ampafolo-karena ary dia entinay isaoranay anao koa ny amin'ny nazahoana azafy kely ary isaoranay anao koa ny fiarovanao azy ireo tamin'ny aretina dia atolotray anao koa ny mety fahasairanana ny alahelo indrindra ireo manamanjo maro izay zanaky ny fiangonana ampionina sy ampahery azy ireny ianao amin'ny toerana rehetra izay misy azy fangehitriny ary izahay hiatrika herinandro vaovao dia tonoiny amin'ny anaranao nitsodrany masina mba ho tanteraka aminareo rehetra ny izany ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny Fanahy Masina. Amen. Is
havako misaotra ny tompo manao vavaka mangina isika. Mon'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifaliana ry havako, mandehana amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina dia manaova fety mamy avokoa miaraka amin'ny tompo. Amen.